Miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy Andramo ka izahao akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 15:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy Andramo ka izahao akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy Andramo ka izahao akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 15:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy Andramo ka izahao akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny fifalinana lehibe indray rasana vamalana no antsika amin'izao fotoana an'izao faly be tena komena aminao hoe sy miarabanao eto amin'izao fotoana an'izao eto anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay ranao fandarana Andramo ka izahao ny akiradio ary ny mpikambana ato anaty groupe izay maresy. Dia manao fiadana tompo amintsika tsirairay avy ary mirabanao raha androany voatoga miaraka aminay eto dia teny aminao hoe tsika sendrasendra koa ny atogavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maharita hatramin'ny farany adin'ilay sasany hoe raha antsika eto adin'ilay sasany izay inoko fa tsy fatiantoka ho anao fa hitombonao tokoa raha-panahy hampiakatra ny finoanao ary hampahery anao. Halleluja. Ilana tsindrina amin'ny fahatarana tara dia tara mihitsy tsika ary dia mampalelo ho an'izay any Madagasikara epatapaka connexion amin'ny 12 alina fa dia tsy ahita mpandarana izy androany. Ilana tsisy fonana amintsika noho ny fandaminana tsy maintsy mbola natao mialohan'izao fandarantsika izao koa isaky ny lakamisy alina dia mbola misy ny mpiaraha mivavaka ao anatin'ny groupe ao anaty zoom ao ka somary nitatra kely teo satria nisy resaka kely fifampaherezana kely mbola nanatombo kely teo dia izay anisan'ny natarantsika nataran'ny mpandarantsika daholo izany rehetrarehetra izany. Isaona n'Andriamanitra rehefa mbola eto daholo tsika ary dia misaotra anareo matoky fa ifampiherentsika androany. Miarabantsika rehetra izay efa tonga eto ihany koa efa paketo isan'andro androany niditra voalohany tamintsika teto dia ranabavitsika Tiana Rakoto Arzaka. Halleluja. Tiana Rakoto Arzaka dia nitsodrano menanao miaraka aminareo rehetra any Koweït, Arabia Saodita, any Chine ary any Madagasikara sy any Oman. Jeremia 3:30. Halleluja. 7 no tsodrano menanao Tiana Rakoto Arzaka androany sy nareo izay voalaza teo. Aminaran'i Jesosy manao fa indro avy ny andro ho Jehova izay apodiko ny oloko dia ny Israely sy ny Joda avy amin'ny fahababony ho Jehova. Eny, apody azo amin'ny tany izay efa nomeko ny razany dia ho azy izany. Halleluja. Apody anao avy amin'ny fahababona ny Andriamanitra ranabavy. Fandresena, fisandratana ambadika izany tsodrano izany izay rehetra ataonao manomboka eto. Halleluja. Amin'ny anaran'i Jesosy raiso izany fa ho anao Tiana Rakoto Arzaka. Eto France moa izy manarakaraka azy tao razana soa Sylvie Koweït tonga soa, razana Monique Koweït tonga soa, Selina Rosemina France tonga soa ihany koa. Selina Rosemina efa niteny teo, Sandola Koweït, Angelina Diamant Chine, Tina Siri Coco Chine, Tozy Jesosy mandrakizay Allemagne, Nena Mainso Italie, Erika Rak France, Soameva France, Anjaska Patici France, Angelina Diamant Chine, Andolina Suzel Suisse, tonga soa Kadaka Malala France, Angolina Rodriguez Arabia Saoudite, Tito de Raonso France, Mami Koweït, Rodine Koweït, Asany Apostole Madagasikara, mbola io Zoky Alain, Alléluia, Marie-Jo États-Unis, fambeazana fitahina Madagasikara,
Marie Eulalie Koweït, Marie-Jo États-Unis, Rantanina Marie Charline Madagascar, Sandola tanteneniko teo, Lanterina Botinavao, Liban, Tena Rakoto Arzaka, France tsy sisy orana, tahiny Jesosy Andonirina Suzelle, Suisse, tahiny tompo isika rehetrarehetra. Halleloia. Tonga soa daholo ary dia samy mahery samy maharitra hatramin'ny farany isika tsirairay avy. Androany moa raha vavisika Berta nitondratsika anatin'ny vavaka fanombohana dia narakaraka azy ao nitondra tenin'Andriamanitra Anitra Clarisse ary vavaka ho an'ny firenena kosa androany dia manavavitsika Erika nitondra vavaka firenena. Tahiny tomparitsika rehetrarehetra. Andao mena ranababay Berta ny fitenenana hitondratsika anaty vavaka fanombohana. Tahiny tompo Zamina Kamaradin'i Jesosy France, Olga Ranoso Koweït, tonga soa nareo ndao ary metsika fitenenana ary i ranababitsika Berta anao ny fitenenana. Halleluia, mankasitraka pastera nampandroso amin'ny fitenenana. Tahiny tompo anareo mianakavy pastera, tahiny Jesosy koa antsika rehetra tonga manatrika amin'ny alalan'izao fotoam-bavaka alina zao. Hiara hivavaka isika amin'izao fotoana zao metrika ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Isaoranay ana tompo Andriamanitra ary isaoranay mandrakariva ny anaranao. Nitantaninao izahay namakivaky nandritra ny tontolo andro, narovina tamin'ny ratsy, nomena hery sy tanjaka, tonga anay velonena, tonga eto anatrehanao amin'izao fotoana izao. Tsy miafiny amina tompo Andriamanitra ny ametrahanay ny fotoana, indrindrandrindra ny fitaovana fanana tanteraka amin'ny alalan'izao fotoam-bavaka izao Jehovah-Andriamanitra. Ny connexion tsirairay avy isan'ny tokantrano misy anay dia mangataka ny rano mahery no andrakotra ny amin'izany, ary ny fanahy masina mahery koa no ibitsika mangina ao anatin'ny mpanomponao izay tonga ny afatra ao androany. Koa ny amelabelatra ny tenina Jehovah-Andriamanitra ho fen'ny fanahy masina no afahan'izy ireo, tendreny lelan'izy ireo, harato ny mason'izy ireo, ary enganeko ny fanahy masina no hafahana hanatontosany amin'ny alalan'izany teninao izany. Enganeko tompo Andriamanitra ny namany izay mangetahentany amin'izao fotoana izao, hafaingiany Jesosy mba tena hanana fifantohana hiazakazaka Jehovah-Andriamanitra handahian'ny teninao dia hanano ny hafainganany amin'izany. Mitenena eto ana Jehovah-Andriamanitra manatray fena fa mangetahentanao izahay dia rahalaza voninahitra no atolotra ianao anioka mandrakizay. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra andranambavitsika Berta tao anatin'izay vavaka fanombohana mahafinaritra izay. Dia Andriamanitra manaka-pahasalamana marivitianao ranabavy Berta dia mahirezatra any hatrany. Tahiny tompo Jesosy mpandresy mihaja, tahiny Jesosy nambentsoma-kirinina mboly Zilda samy avy any Koweït, mihaja ny anaran'Andriamanina eto France, tonga soa zokiaja Koda Leonie Koweït, tonga soa daholo isika mianakavy dia maretatra amin'ny farany daholo ary isika tsirairay avy. Daholo isika aloha milohan'ny zavatra rehetra daholo isika henohira. Ataontsika ity hira anankiray ity dia ao anatin'ny ity tsika no hiaino torotentsika aorianan'ny ity ity. Anatin'ity izany anao maka toerana tsara dia maka baiboly fa hiditra amin'ny izany hira izany tsika. Mino finaritra daholo ary isika tsirairay avy ary izy mianakavy. Lasa arytsika. Halleluia. Tahiny Jesosy daholo. Jehovah Jireh. Natsapatinao mihoatry ny atry izay tsisy antazonanao nareo zavatra nataoko nandao zanonao ahy tsy voatery tsy ho lavo aho fô tia ianao natsapatinao mihoatry ny atry izay. Si t'as fait un chat, si vous laissez out, je connais Fernand, między muzy a ja na ty si utrzymaj.
namaky onjantrano zaho tsy anay eo anilakano mihoatry ny atsisay Yanao shire ambayanao Shire ambayanao Si ala tautau na inu na iseu Shire ambayanao Marakizai ambayanao Marakizai Marakizai ambayanao Marakizai Siwadiko mihitsy ny famonjenao ay teo atelombohitrao no nampahitanao ny voninahitra aza malalavitra ay rasolafakao siwadiko mihitsy salatanao ay Shire Sadi vo fidi Amen Fantaci izahao Si zera zanawai Malala nawau Mio chize feta chure yes Akayana Malala nawau Sadi vo fidi
zany izay na nifondrona ansary mikarakaragnao mihoatry zany izay mihoatry zany izay na nilily any ansary ninoty avinao mihoatry zany izay mihoatry zany izay na nifondrona ansary mikarakaragnao mihoatry zany izay mihoatry zany Eritreretro sinifisainaku nierinao miochisai eritreretro sinifisainaku nierinao Halleluia, tsara be mihitsy ny heriny. Fabiola Darlene ny mira anazy miaramira amin'ilay lehilahy toe ny fitiavana worshipper dia jire no dikan'izay no titran'ilay ny dikany hoe jire moa dia hoe hahita Jehova jire Jehova no hahita. Halleluia. Dia mino aho fa samy nahery nareo tamin'izany hoe ampy aho tokoa ianao. Mahafinaritra mihitsy mba vereno ianao ny iriny rehefa alohan'ny atoro ianao rehefa avy eo fa tena mampitony be mihitsy ilay izy tsy nanao fahadisoana voatianao ny tena marina zananao fahadisoana mihitsy ary no natsonao. Halleluia. Misaotra Jehova Andriamanitra. Tsara ny tompo tsara ny tompo. Misaotra n'Andriamanitra isika amin'izany izy izany hitsavy hatransika amin'ny toriteny satria efa lasalasa ihany ny lasa dia lasa moa zany tsy lasalasa ezahantsika tsy halava be rehefa melabelarina rehefa fa efa lasa ny fotoanantsika. Ndao ary isika to dia hiditra amin'ny toriteny iarahantsika amin'ny ranabavintsika Anitra Clarisse. Halleluia. Ndao ato dia ampandrosoantsika Anitra Clarisse zay mihitsy. Ndao ary lasa arytsika Anitra Clarisse avy hatrany dia mianao fitenenana. Atsika moa amin'ny janvier dia hanao fedikanina mialantsika ihany ny daty dia inona koa moa ilay zavatra iray ataontsika ankalaza ny fahaenina taona isika mantsy amin'ny fahaenina taonan'izao fandarantsika andramoka izao tsika amin'ny janvier dia jerentsika hoe ny daty anaovantsika fifadikanana 3 andro dia efa homakomany sahady ny fosaina sy fanasy ny kibo sy ny vavony fa ifadianana 3 andro isika fahaenina taona ny ankirahateo. Dao ary Anitra Clarisse hanao avy hatrany ny fitenenana. Mankasitraka pasteur nanome fitenenana dia
amin'ny fifaliana lehibe ry havana no anonako ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy. Fifaliana lehibe ho ahy tokoa ry havana ny afaka izarany tenin'Andriamanitra ho antsika anio, ka dia misaotra an'Andriamanitra lehibe ary mankasitraka ihany koa ny mpanompony ny amin'ny tombontsoa izay nomena afaka izara izany. Ny ten'Andriamanitra izay hozaraiko amintsika anio dia nalaina tao amin'ny boky ny Mpanjaka faharoa, toko faharoa, andininy voalohany hatrany amin'ny fahaefatra amby roapolo. Mpanjaka faharoa, toko faharoa, andininy voalohany hatrany amin'ny fahaefatra amby roapolo. Raha ny soramandry moa dia hoe niverenan'i Elisa nakany Jeriko sy Betela ary ny fahagagana nataony. Ten'Andriamanitra dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao no niseho no ny fampiakarin'i Jehovah ho any an-danitra amin'ny tafio-drivotra Elia, dia niara nandeha avy tany Gilgala izy sy Elisa. Ary hoy Elia tamin'ny Elisa, masiny ianao mijanona eto fa Jehovah efa naniraka ho any Betela. Fa hoy Elisa taminy, satria velona ary velona koa miainao dia tsy andao anao ka dia midina nakany Betela izy roa lahy. Ary nivoaka nakany Elisa ary nivoaka nakeny amin'ny Elisa ireo zanaky ny mpaminany izay tao Betela ka nanao taminy hoe fantatrao va fa anio no angalan'i Jehovah ny tomponao hiala eo ambony lohanao. Dia hoy izy, eny fantatro izany fa manginy ianareo. Ary hoy Elia taminy, masiny ianao ry Elisa mijanona eto fa Jehovah efa naniraka ho any Jeriko. Fa hoy Elisa, satria velona Jehovah ary satria velona koa ny ainao, tsy andao anao dia tonga tany Jeriko izy ireo. Ary ireo zanaky ny mpaminany izay tao Jeriko nanantona ny Elisa ka nanao taminy hoe fantatrao va fa anio no angalan'i Jehovah ny tomponao hiala ao ambony lohanao. Ary izy namaly hoe eny fantatro izany fa manginy ianareo. Ary hoy Elia taminy, masiny ianao mijanona eto fa Jehovah efa naniraka ho any Jordana. Fa hoy Elisa, satria velona Jehovah ary satria velona koa ny ainao, tsy andao anao ary dia nanohy ny diany izy ireo. Ary nisy 20 lahy zanaky ny mpaminany mandeha dia nijanona tandrifo tery lavitra tery. Fa izy roa lahy kosa mitsangana teo amoron'ny Jordana. Ary Elia nandray fisalorany ka namaly azy dia nikapoka ny rano ary nisaraka roa ny rano ka dia nita tamin'ny tany maina izy roa lahy. Ary izao no niseho. Rehefa tafita izy roa lahy dia hoy Elia tamin'ny Elisa, angatao izay ataoko aminao mialohan'ny ampiakarana hiala aminao. Ary hoy Elisa, masiny ianao, aoka ny anjarandroa amin'ny fanahinao no amiko. Fa hoy izy, zavatra sarotra no angatahinao. Kanefa raha mahita ampiakarina ianao hiala ianao dia ho anao izany. Fa raha tsy izany kosa dia tsy ho anao izany. Ary izay no niseho raha mbola nandeha sy niresaka izy roa lahy dia indro nisy kalesa avy sy soavaly avy nampisaraka azy roa lahy ary niakatra tamin'ny tafitra ho any an-danitra Elia. Ary raha nahita izany Elisa dia niantso izy hoe rikakio. Eny kalesiny Israely sy ny mpitaingy soavaliny dia tsy nahita azy tsony izy ary niraisy ny fitafiany ka nitrariny roa. Ary nalainy koa ny salotry ny Elia izay latsaka avy teny aminy dia niverina izy nitsangana teo amoron'ny Jordana. Dia niraisy ny Elisa ny salotry Elia izay latsaka teny aminy ka nikapohy ny rano. Dia hoy izy, aizy Jehovah Andriamanitra Elia. Ary rehefa nikapoka ny rano koa izy dia nisaraka roa izany ka dia nihita Elisa. Ary raha nahita azy ireo zanaky ny mpaminany izay nandrify azy teo Jeriko dia nanao hoe efa mipetraka ao amin'ny Elisa ny fanahin'i Elia ary mandeha nitsena azy ireo sy nikohaka teo anatrehany izy. Dia hoy izy ireo, indro misy 20 lahy matanjaka atao mpanomponao, masiny ianao, aoka andeha hitady ny mpanomponao ireo. Fandrao ny aingan'ny fanahin'i Jehovah izy ka nazerany tao tendrombohitra anankiray na ny doasa anankiray. Fa hoy izy, aza maniraka ianareo. Ary raha nanery izany mandra-pahatonga ny azy ho menatra dia hoy izy, manira azy raha dia naniraka 20 lahy izy ary mitady azy akelony ireny fa tsy nahita azy. Ary raha tonga teo indray ireo fa mbola nijanona tao Jeriko izy dia hoy izy taminy, tsy nilaza taminareo va ho hoe aza mandeha? Ary hoy ny mponina tao amin'ny tanànan'i Elisa, masiny ianao, indro tsara toerana ity tanàna ity araka ny ahita amin'ny tomboka azy saingy ratsy rano ary tany tsy mahavaninanaka. Dia hoy izy,
mitondray tavoara vaovao aho ka asio sira ao anatiny dia nentiny tany amin'izany ary nivoaka nakany amin'ilay niandohan'ny rano izy dia nanitsy sira tao izy sady nanao hoe izao no lazain'i Jehova efa nahasitrana anao izao ny rano izany aoka tsisy fahafatesana tsy fahavanonana anakintsony eto ka dia sitrana ny rano mandraka androany araka ny teny izay nolazain'i Elisa ary dia niakatra avy tao izy nakany Betely ary no niakatra teny an-dalana izy ireo dia indreo nisy ankizy madinika nivoaka avy tao an-tanàna ka nanesoazy nanao hoe niakaran'ilay sora niakaran'ilay sora dia nitotisika nahita azy dia nanozona tamin'ny anaran'i Jehova ary nisy bera roa vavy tany an'ala ka namiravira 2,7 tamin'ireo ankizy ireo. Halleluja. Dia izany ry havana ny tenin'Andriamanitra ho zaraiko amintsika. Izy dia tantaran'i Elisa Elisa fa ny tena maromaro kokoa dia mirona amin'ny Elisa no zaraiko amintsika. Fantatritsika tsara moa fa Eli dia mpaminany ary tena mpaminan'Andriamanitra tena mpaminany lehibe mihitsy tena hoe ankasitrahany na mariny tena nasehon'Andriamanitra ny fitiavany an'i Eli taditsika angamba ilay izy nasaina goaika namelona azy tena hoe izy kokoa ilay fanatrika tamin'ilay mpaminany bala le nanao sorona dia nanao fanatitra ho an'i Jehova dia ny Eli nankasitrahan'Andriamanitra nenon'Andriamanitra dia nalevona ny afo le fanatitra izay natolotrany na dia hoe nasiana rano mihitsy ary ilay kitay izay natao teo dia samy miantso ny Andriamanitra ny izy sy ilay mpaminany bala fa ny anazy tena hoe nenon'Andriamanitra tena tonga dia levona mihitsy fa eto ry havana dia Elisa no tena tiako ifatoantsika bebe koa mariko aloha fa zao Elia no olona faharoa tao aorianan'i Enoka izay niakatra velona any an-danitra. Elisa teto dia olona ilay mpanaradian'i Eli nanana fahatakarana sy fahalalana marina an'Andriamanitra izy ry havana ary izy dia tena hoe resy lahatra izy zany fa tena hoe Andriamanitra marina no ao amin'ny Eli dia tsy nety miala mihitsy izy na dia efa nasain'i Eli foana ary izy mijanona ianao hoe tomelahy ianao dia tsy nety miala mihitsy izy satria izy tsy miaino amin'izay tsy mijery olona izy fa tena hoe Andriamanitra ilay ao amin'ny Eli ny anazy no mibanjinina. Hitantsika koa fa nanjaraky ny mpaminany na tany Betela na tany Jeriko dia nitenena azy foana tena nitenena azy koa hoe inona ny anarahanao anio olona efa andeha ho alaina ange io fa tsy mba niaino izy ry havana tena tsy mba niaino amin'izany mihitsy ny izy fa androany tena tsy fantatra hoe iza nefa olona nampanginan'io vavanao io ry havana iza ny olona efa nitenenao mety efa nisy nitenenao fa zao izy nahatsapa fahadagana izay nataony Eli izy nahita nanana fahatakarana lalina Elisa rariny be ilay fihetsika nataony tamin'ilay fifikirana tamin'ny Eli androany ary havana dia te hitodika amintsika hoe hitanao ve ny toe-pony nananan'i Elisa tsapanao ve ny fahasahinana nanan'i Elisa mety efa maro ny tenenao mety tsy vitsy koa mety manadroadro anao raha za manokana ary havana dia rehefa mandalo tsy fahasalamana iny dia matetika ny teny azoko hoe ka miaro tory tsy ampy tory fa ary havana malala tsy fantatry ny olona tsy fantany ary tsy ho takany mihitsy ilay fahasoavana sy fitahiana raisitsika amin'ny fifikirana n'Andriamanitra eto na miaro tory tsika na manino tsika eto dia tena hoe Andriamanitra tokoa mimpanjinina tsy mijery tavan'olona izy ry havana tsika koa tsy natao hijery tavan'olona fa olombelona ohatra nasy ianao ihany koa ny Elisa fa Elisa niakatra velona tany an-danitra izy ary tiako ny tenenao hoe eto ny fanatrehan'Andriamanitra tsy ny olona rehetra no afaka hita na hatakatra an'izany fanatrehan'Andriamanitra izany fa rehefa misisika ianao tena mifikitra mafy ianao dia jereo izay voalazany ao amin'ny andininy fahafito ao amin'ny andininy fahafito hoe ary nisy 10 lazanaky ny mpaminany nandeha dia nijanona tandrify lavitra azy teny rehefa tena tsy mety nijanona izy ry havana mitazana anao ny olona zany mitazana anao ny havana mijery anao manara-maso an'izay rehetra ataonao dia izao fotsiny ahita izy rehefa voasoratra any amin'ny Malakia 3:7-20 hoe ka dia ho hitanareo izy ny fitoviany marina sy ny meloko dia manopo sy ny tsy manopo olona miavaka angesika ry havana
miavaka ianao jerentsika fa rehefa hitan'ny Eli fa tsy miala azy mihitsy nge Elisa dia inona nataony angatao izy izay tianao ataoko aminao dia mbola tsy misaraka aminao mambe izany ry havana tena hoe chèque en blanc no nomenan'ny Elisa fa izao no ny fahendren'ny Elisa no farany hitatsainy ary hita ihany koa hoe tena manam-panahy izy dia anjaran-droa amin'ny fanahin'ny Elisa ry havana no nangatahany izany hoe raha dika malalaka dia tena hoe teo reconnu izy fa hoe mpandimby tena hoe mpandovan'ny Elisa satria raha ny tany amin'ny andro taloha lalàna dia milaza hoe ny zanak'Alamatoa dia mahazo anjaran-droa amin'ny lova any amin'ny Deutéronomie 2:20 izy any amin'izay misy izany sarotra be izany ozy izy Eli fa izao Jehovah ny tompony teny farany ary eken'Andriamanitra izay fanerian'ny Elisa izay ry havana satria hitan'Andriamanitra ny fony hitan'Andriamanitra ny sainy fa tena hoe madio nangataka izy tsy nisy hoe tsy resaka ambony anazy hoe mba te-hanao vita be lavitra noho nataony Elisa izay ry havana fa izy tsy misy hoe fisehosehoana hoe izaho koa mafy be lazany izy fa tena tsy filandera tsy firandoka ny azy ry havana fa tena hoe fitiavana an'Andriamanitra nanao ny asa fanontona ka tena hoe tsy misalasala Andriamanitra ohatr'izay kotsika ry havana manahoana ny toe-pontsika manahoana ny fontsika manaraka eto tena hoe mila fo madio Andriamanitra dia omena anao chèque en blanc omena anao ilay anjaran-droa izany any angentsika tiara-mandova amin'ny Kristy fa izao mila manana toe-po madio tsika tsy tokony ho tia tena tsy tokony misy ny fizahozahoana fa tena hoe manaraka dia manaraka mpitiavana manaraka tena hoe amin'ny fo madio vonona Jehovah ny hanome antsika ny zavatra rehetra ilay anjaran-droa vonona izy Elisa tena hoe tsy mba nampiseho tsy fanajanan'Andriamanitra izany fa tena hoe nangataka izy amin'ny tany etretena mba ho mpandimby voamarina tokoa izy izany teto ange ry havana raha ny ara-materialy dia inona mba azony Elisa manteau le kapotin'ny Eli raha ny ara-batana hita maso atao inona moa manteau izany andrakofana rehefa mangatsiaka kanefa iny kapoty iny dia tena hoe mariky ny fanapahana-Andriamanitra iny ry havana iny izany le ara-materialy raha hoe natao ara-materialy le izy dia iny le mariky ny fanapahan'Andriamanitra dia jereo ny fahagagana maro izay nataony Elisa tena hoe nitoroson'Andriamanitra fa tena hoe nomena anjaran-droa na vita zavatra be jereo fa mbola vao niala teo fotsiny izy nikapohany rano dia nisokatra indray ny rano izay tsy nahavaninana ka tena hoe nampiasain'Andriamanitra mihoatra lavitra ianao io koa ry havana dia mivavaka ho ampiasain'Andriamanitra mihoatra lavitra ianao ahazo ny anjaran-droa ianao fa tsy otra fotsiny mangatà mila manana fo madio Andriamanitra dia mangatà ampitiavana ary manaraha ampinoana sy ampitiavana fotsiny ianao dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra dia mankasitraka indrindra tamin'ny fiainoana dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany halleluia amen halleluia mankasitraka era-peratsaina aranabavy Anitra Clarisse Andriamanitra manankarepasoavina ane hamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany halleluia fanjaka faharoa no mijerentsika eto androany fanjaka faharoa toko faharoa ny soramandry dia nampakarana ny Eli ho any an-danitra sy ny fahagagana voalohany nataony Elisa halleluia amen sotra indrindra Andriamanitra maly fitia tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao teo dia mirabantsika raha misy mbola tsy voarabako ve miloha nidiretsika ny famelabelarana aloha Bartel Madagasikara tonga soa halleluia sady palbe mahita hoe fa mihoatra ny amin'ny 12 mbola tafiditra Bartel artizanay efa narabaiko teo ve Lina raha tanilay Marie-Charline ihany koa efa narabaiko teo izay daholo angambany Jesosy Noheriko Lavletina
itody raozosoa ireo andro andry ireo mbola tsy narabaiko teo daholo tonga soanareo dia maharitatra amin'ny farany eto izany izy fifamindram-pahefana zao ny zavatra tena manamarika amin'ity tantara ity ravana malalo ny manamarika amin'ity tantara ity dia misy karazan'olona anankiroa eto mifanerasera isan'andro amin'ny Eli dia nalaza ilay nanangana n'ilay sekoly alleloia fanomanana mpaminany Eli dia nanana sekoly izy tamin'izany dia Eli ny mpampianatra ankoatran'ny fahagagana izay ataony Eli ny asan'Andriamanitra izay ataony Eli dia mampiofana mpaminany dia tsy iza fa ireo zanaky ny mpaminany 50 ireo ny isan'ny mpianatra Eli mianatra mampianatra manao fahagagana mampianatra manao maminany mampianatra manao miracle mampianatra manasitra mampianatra sekolin'ny finoana sekolin'ny fiofanana sekolin'ny mpaminany ireo ireo atao hoe zanaky ny mpaminany ireo raha ny tena marina farafahakely ny ray tamin'ireo mpianatra Eli ireo ray amin'ireo mpaminany zanaky mpaminany 50 ireo no tokony handimby azy saingy izao misy ny mianatra maminany fa misy no mangetaeta sy maniry ho tonga lehibe alleloia tsy mitovy ny tanjon'ireo retsy mianatra fotsiny Elisa indray tsy nianatra ohatran'ireo fa tena niara-ny aina ary tena tao am-pony ary tena izay nataony Elisa reto zanaky ny mpaminany reto mianatra izay ampianarin'ny Eli ary ohatra tonga amin'ny leçon numéro 5 tsika dia leçon numéro 5 androany Elisa tsy ohatr'izay Elisa niara-ny aina tamin'ny Eli niara-ninana tamin'ny Eli nandeha tamin'ny dia tongotry Eli izay nisy an'ny Eli dia nisy azy izay natoriany Eli dia natoriany izay nohaniny Eli dia nohaniny reto zanaky ny mpaminany reto rehefa tonga ny fianarana dia tonga ireo fa mandeha any amin'ny alehany ireo avy eo fa masaka ao an-tsainy fotsiny za efa nianatra amina aminany neny Elisa tsy fianarana fa fiainana tsy tokony Elisa mihitsy no andimby any Eli fa tokony ireo zanaky ny mpaminany ireo na nyray amin'ireo farafakely izao ny zavatra mitranga ary noho ny efa-pakarin'i Jehovah ho any an-danitra amin'ny tafidrivotra Eli dia niara nandeha avy tany Gilgala izy Elisa ary io Eli tamin'ny Elisa masiny ianao mijanona eto taka miteny hoe mijanona eto fa ange tsy mpianatra hoe masiny ianao mijanona eto fa Jehova efa niraka hatrany Betely fa hoy Elisa azafady aminao ary ngiarainy sanatriane zany hoy Elisa raha velona koa Jehova ka Jehova tena velona raha velona koa Jehova ary raha velona koa ny ianao tsy andahoanao mihitsy ka dia midina nakany Betely izy roa lahy ny zanaky ny mpaminany efa niteneniny Eli taka ny niteneniny tamin'ny Elisa hoe mijanononareo dia mijanona satria izay ny baiko ny mpampianatra fa Eli efa mihoatra an'ilay fankataovana an'ilay mpampianatra ny etaeta lalina ao anatiny hanao asan'Andriamanitra ny tena marina Elisa sy hoe tiany Eli fa ny zanaky ny mpaminany kosa tiany Eli satria misy zavatra ilaina any amin'ny Eli miankina amin'ny Eli mianatra amin'ny Eli fa Elisa tian'Andriamanitra alleloia fantatry Elisa fa Eli dia manao asan'Andriamanitra dia neny Elisa tonga dia Andriamanitra mihitsy ny tiany dia masaka tao am-pony masaka tao an-tsainy tao anatin'ny fitiavany hoe za tena hanao ny asan'ny Elisa za koa mba hanao ohatran'izao mba hanompo an'Andriamanitra ohatran'ny Eli mba ho ampiasaina Andriamanitra izy mba mangetaeta an'izany hoe
za Jehovah mba te mangetaeta mba ho ampiasainao any. Androany raha ao anatinao zany etaeta mifatoy ianao am'ty toriteny ty. Raha ao anatinao zany hoe za Andriamanitra tsy ampy any mivava. Misy hira anankiray zay mahafinaritra be, hira nataon'ny Jonathan tamin'ny oviana moa no nokatoran'ny Jonathan any niriny hoe mivavaka tsy zaviko le hira hoe ohatrany hoe tsy ampy anary ny hoe mivavaka. Androany tena hoe tsy ampy anazy zanaky ny mpaminany, mitonga zanaky ny mpaminany, fa ny ampy anahy misolo any Eli mihitsy. Alleloia. Misolo any Eli. Ary ho hitantsika eo mbola etaetany mihoatra an'izany fa mbola mihoatra. Alleloia. Zany hono tojo, zany hono sandola. Alleloia. Anatin'ity toriteny anao tena mifantohy ianao dia averimberenao am-ponao, averimberenao am-bavanao fa tsy lavitra anao Andriamanitra mandreny etaetanao. Tena hoe za Jesosy mba mangetaeta. Mihoatra noho reto zanaky ny mpaminany reto ny etaetako. Masiny ianao mijanona eto fa Jehovah niraka hatrany Betely fa ho ely izy. Raha velona koa Jehovah, raha velona koa ny ianao tsy handao anao mihitsy aho. Eli koa tsy nanda. Ndry za Jesosy izy akikolonga. Ate hisolo any Eli za Jesosy manara. Ndry hitan'Andriamanitra eo etaetanareo reo Alleloia. Ano ndry ozy ama Jesosy ko de nidina nakany Betely izy roa lahy. Ary nivoaka nakany amin'ny Eli ireo zanaky ny mpaminany zay tao Betely. Ka tao Betely de misy am'reto zanaky ny mpaminany reto mpianatra Eli averi-piana. Ary nanao taminy hoe fantatrao fa anio ny angalany Jehovah ny tomponao hiala amin'ny ho any ambonin'ny lohanao. Hitanao reo zanaky ny mpaminany reo koa mba nahalala ihany. Fa io ny andro andehanan'ny Eli. Fa tsy de nisy fiatraikany tamin'ny zareo. Fantavosiny hoe andeha io androany. Tsy mba atao an-tsainy korony hoe mba andeha mba hametrahany io tanana, andeha mba hangataka amin'io Alleloia. Hitan'i Jesosy ary ny commentaire nareo reny sy Isaïla sy ry Nambintsomakirinina. Amen. Reo zanaky ny mpaminany koa nafantatra fa handeha ary zao ny nataony. Izy tsy handeha. Ary ny zavatra ataony ny hitazona ny Eli mba hijanona hiaraka aminy. Am'izay samy mba eo ihany. Fantatra ry zareo fa Elisa tsy misaraka amin'ny Eli io. Izy vokatsoa mihoatra noho izay efa nisaraka. Fa izy tsy nandeha. Misy olona ohatr' zany hoy Jesosy hoe ianareo tsy hiditra de bananareo ny varavarana mba tsy hidiran'ny olona. Zany nataon'i Jesosy tamin'ny Fariseo sy ny Sadoseo sy ny mpanolo-dalàna. Misy olona zany tsy hiditra izy fa banana ny varavarana eo am-baravarana hoe sady tsy hiditra ny jivoaka de ny olona rehetra tsisy tafiditra. Zany no tempony reto zanaky ny mpaminany reto. Ny zavatra ataony anakivy an'ny Eli hoe mijanona miaraka aminay aza miavaka amin'ny olona zany Alleloia. Fantatrao moa izy fa androany no hiala nangalany Jehovah ny tomponao hiala ambonin'ny lohanao. De hoy izy fantatro ihany koa zany fa manginina reo zany hoe maninona ampanginina ny mitady isitina hidina. Mitady anakivy reto izy Elisa mangina. Alleloia. Alleloia. Ny fanakiviana misy. Mialatsy indrindra fa nikanevina ako. Ny fanakiviana tena misy. Ny mpanakivy tena misy. Fa asakasaky ny olona manaiky akiviana fa Elisa tonga de nampanginina. Ny zavatra rehetra manakivy ravana ndao ampanginina. Mahatonga ny olona kivy mihaino fanakiviana. Mahatonga ny olona kivy mihaino fanakiviana zany fa tojo olana. Ohatra misy problème tena zavatra parazay tsy tiako mihaino feon'olona be dia be.
dia samy mitantara zavatra momba ny microbe ohatra hoe marary na ohatra hoe andeha ataoko hoe ohatra matetika pazona ohatra hoe resaka tomobile misy problème le tomobile dia manontanytany olona ianao dia misy olona tena efa zatra miteny zavatra gravy efa zatra miteny zavatra io ve tiana tsy mety ratsotra io tenenjana biro misy karazan'olona ohatra izany tsy tiako mihaino feo an'ireny olona ireny aleoko tsy mihaino tsy haiko fotsiny tiako hoe Andriamanitra inona hiteneno amity fa makivy maka hevitra aman'olona io rehefa haka fampaherezana sy torohevitra amina mpanompon'Andriamanitra maka fa raha olona amin'izao tontolo izao fa tena teneniko anao fa kivy ianao mihaino ny feon'ny olona ary zanaka mpaminany seka anakivy any izy aza mandeha makany fa io any andinga io fantatra any zany fa manginonareo izy izy ary io elita aminy masiny ianao renisa mijanona eto fa jeo efa niraka ho any Jeriko niraka tany Betely io avy tany Gilgal izy roa lahy ho any Betely ho avy fotoana mbola ampisehokanao an'izany ampisehokanao an'izany lalana izany amin'ny saritany lavitra izany fa Elisa tsy nirarahan'izany ny masaka ao anatin'ny Elisa za anaraka anao misy irana izay taloha ny am-piangonana rehefa alohan'ny rava zao le izy antaoly anaraka anao Jesosy io anompo anao ataontsika izay amin'ny pasika mampionona ampianarantsika ny ankizy sorona daholo dégagena daholo ny seza dia eo trano eo anaraka anao dia mitodika ry daholo anaraka anao ary indray anaraka anao Jesosy io anompo anao hatramin'ny anaraka anao mahafinaritra zay izay ataontsika izay amin'ny pasika patseko fa ataontsika izay inarantsika izay dia ataontsika izay amin'ny pasika Elisa mitenenina janona amin'izay ianao eto ohatsy ny teteny hoe ampy izay janona ianao sy izy mijanona eto fa tsy efa maniraka ho any Jeriko fa ho Elisa raha velona koa Jehova raha velona koa ny ianao tsy andahoanao mihitsy ka dia tonga tany Jeriko izy ireo ny zanaky ny mpaminany nijanona taiza nijanona tany Betely eo amin'ny fotoana hijanonan'ny olona amin'ity fanomponan'Andriamanitra ity ianao mandrosoa ihany halleloia amen eo amin'ny hijanonany ary zay le hoe aza tsy hoe rehefa amin'ity fiavahana ity tsy hoe izao ny ataon'ny olona maro dia izay no ataoko fa sahia manao zavatra miavaka ianao an'Andriamanitra ny olona samy manao zavatra miavaka ho an'Andriamanitra anaovan'Andriamanitra zavatra miavaka fa za tena miteny anao tena teneniko anao zany ary tena hijoroko vavolombelona anao ny fanomponan'Andriamanitra zany tsy hijerenao hoe satria ianona nanao an'izao dia za nanao an'izao satria ianona nanao an'izao dia andeha ho ataoko iny fa sahia ianao manao zavatra samy manao zavatra tsisy mpanao mijanona daholo ny zanaka ny mpaminany nifetra ny zanaka ny mpaminany teo Betely niteneny ny Elisa janona koa ianao japato izy izy ho aiza tsara izy tao Jeriko rosy ny diry apa ndao fa za mbola andeha raha velona koa Jehova raha re velona koa ianao za tsy reraka izany za anaraka anao Elisa Eli alleluia ary zavatra mahafinaritra Eli angely avana miteny hoe mijanona fa Eli tsy miteny hoe tsy mahazo mandeha za tsy mila anao mihitsy amin'ny mandeha ny tena marina karazana test angety hoe mijanona raha reraka misy fiofanana légionnaire ny légionnaire rehefa miofana dia miditra aloha izy miditra vao miditra amin'ilay formation dia misy fisedrana be dia be mihitsy fa rehefa ny légionnaire mahazo an'ilay atao hoe képi blanc le satroka fotsifotsy iny rehefa mahazo an'iny amin'izay izy képi blanc iny dia izay izy ny atao hoe mivoaka tafita dia tsy atao an'ilay sedraina be intsony fa efa tonga dia efa mena grade dia miandry mission misy fiofanana légionnaire hitako izay tamin'ny vidéo indray andro fa elaela dia misy sedra farany mandeha tongotra 60 kilometre na 80 kilometre eo mibaby entana mafesatra be mihitsy miaraka amin'ny basy dia sako atao mafesatra be
dia misy fotoana miampita rano, dia misy fotoana miakatra fiakarana, dia misy fotoana tena kisilasila. Dia mandeha eo aloha dia tsy omena rano kely fotsiny ny anany dia samy migereny ranony. Dia ianao rehefa le latsaka anaty rano na anatin'ilay boaty dia masaka ny tongotra ao mandeha amin'ilay lavitra be, masaka ny tongotra ao anaty boaty ao. Fa tena misy fotoana eo alohan-jareo amin'izay misy camion an'ilay mpapiofana, ilay camion ana miaramila mpapiofana efa misy rano. Dia feno le olona efa grade ireny mipetraka ao anatiny ao dia sady ny zavatra ataon-jareo mandambolambo andreo mandeha tongotra ireo mba hiakarana. Izay miakatra anaty camion reraka dia dika izay tsy afaka amin'ilay fanadinana farany dia tsy mahazo an'ilay équipe blanc. Vitan'ny Erika koa iny. Jereo izay vidéo izay anaty YouTube mbola any. Dia ny ataon'ilay olona ambony camion ireo mandrabiraby anao. Tsy anaonao fiampijanona. Miakara ato anaty camion misy rano kely eto, ireo ny rano ray mila. Ianao amin'ny mangateta, ianao tsy mahazo maka an'ireo rano ireo. Fa ny olona reraka miteny hoe za hijanona. Tonga dia ohatrany tsy tena ny esorana n'ile sakodo iny dia asorony ny kiraro efa reraka lena be iny dia miampiakarana anaty camion dia karakaraina tsara, misotro rano, misakafo, mandeha camion, mandeha mody. Tena ny olona efa reraka. Dia rabirabiana io ny rano antsika ve mba zazana aminareo inona ny amin'ny loko tena miakara ato rehefa reraka ianao zany nge ohatrany efa reraka be mihitsy avy misotro rano za tsy mila rano fa ina ilainao kepi blanc. Alleluia. Satria vao miakatra eo ianao dia tsy afaka. Ozy izy Elisa mijanona ao ozy izy ositra ry raha io ositra ry kaka andeha dia izao lasa tany Jeriko ohatra zareo. Ary ireo zanaky ny mpaminany izay tao Jeriko ka ny zanaky ny mpaminany samy manana ny toerana izay hipetrahany. Ohatra zany hoe misy any amin'ny université Anakatso Antananarivo, misy any amin'ny université Majunga, misy any amin'ny université Anatsirano, ohatr'izay le izy. Dia ireo toerana rehetrarehetra misy sekoly fampiofana ny Eli fony izy mpaminany nanao ny asany. Dia tanàna lalovandreo zany misy zanaky ny mpaminany foana mijanona. Ary ireo zanaky ny mpaminany ireo teo tany Betela zao ndray misy zanaky ny mpaminany tonga eto Jeriko dia ozy izy zareo ary zanaky ny mpaminany izay teo Jeriko anatina ny Elisa ary Elisa mbola ny atoniny ka nanao hoe natao hoe fantatrao fa anio no angalany Jehovah ny tomponao hiala amin'ny amboniny lohanao. Ianao eka tsy hiala maina eo ianao tsy anaonao mody, tsy anaonao mivandro. Hoy izy eny fantatro ihany zany fa mangininareo. Alleluia. Mahaiza ho ianao mampangina ny fahakivy, mahaiza ho ianao mampangina amin'ireo zava-makivy. Ianao efa kivy mbola zava-makivy koa nijerenao. Misy fotoana antsika hoe marary na ohatr'izany dia mijery forum ao amin'ny réseaux sociaux. Misy hoe forum ohatra hoe maty ny tomobilinao, ohatra hoe manana tomobily ianao, ohatra hoe manana Renault Capture ianao, ohatra ny tomobily anana baviaza siratadidiketo. Manana Renault Capture ianao dia misy problème ny Renault Capture ianao misy témoin mirehatra dia lasa ianao mitape ao anaty Google hoe Renault Capture témoin anazao. Dia mifotra daholo ny olona izay manana Renault Capture rehetra ny teny tao. Ny ako misy ohatrany misy fa ny any misy ohatrany fa tena ohatra izao. Dia kivy sy reraka ianao mahita ny zavatra tenenin'ny olona. Fa misy ny fotoana tsy ilaina mianao an'ireny. Mangino, ampangino. Mahatonga anao kivy lava, mihaino olona mahakivy foana ianao. Ny manodidina anao mahakivy ianao daholo. Dia lasa kivy azy ianao. Fa ampangino ny fanakivy, ampangino. Andiny ny vahiny aroa Eli taminy, masina ianao mijanona eto. Mpanjeo efa niraka ho an'i Jordan. Avy eo avy any Gilgal nakao Betela nakany Jeriko fa hidina ho an'i Jordan. Lavitra zany lalana zany. Hoy Eli, masina ianao mijanona eto. Mpanjeo efa niraka ho an'i Jordan. Zao teneninao androany, tompo na Gilgal na Betela na iza ny anankiray teo na Jeriko na Jordan. Ny antsika asianao Jesosy hatramin'ny farany. Tiako niaraka aminao Jesosy
naiza hitondrana hoahy iranay tamin'ny sekoly lahady zany naiza androany ianao tena miteneny ianao an'izany jesosy any anahy na Gilgala na Betela na Jeriko na Jordana za tsy miala aminao zany misy miakatra dia misy midina misy olona miakatra ihany izy araka amin'i Jesosy fa midina izy tsy aratsy andeha zany tsy toe-pon'ny olona ho ampiasain'Andriamanitra tsy toe-pon'ny olona ho ampiasain'Andriamanitra mihitsy ny toe-pony reto ireo zanaky ny mpaminany ireo ireo zanaky ny mpaminany ireo samy misy toerana misy azy zay toerana metimety aminy ny sasany eo Gilgala ny sasany eo Betela ny sasany eo Jordana ny sasany eo Jeriko misy confort misy zone de confort hijanonan'ny olona ohatra ny azo mety zone de confort ngamany amin'ny fanofanana en ligne dia ianao hoe mieritreritra fa tsy anao raha tsy en ligne raha hoentinao raha andehantsika hitory akalamanjana vonintsika rehefa nanao an'izany andao hitory any ampovoatsena efa nataontsika izany andao hitory eny amin'ny alina eny amin'ny indrasy eny atsara lalàna fa vitantsika efa nataontsika izany alleloia ireo zany samy mijanona amin'ny toerana metimety aminy eo daholo fa neny Elisa no teteziny miainga avy any Gilgala teteziny izy zay rehefa vitany Eli adianako alleloia zany ny mpanompon'Andriamanitra passe-partout zany ianao io tokony mpanompon'Andriamanitra passe-partout tokony mpanompon'Andriamanitra 4-4 alleloia tsy hoe li am'le milamy da amin'ny autoroute any fa misy fotoana miroboka anaty lalapotaka any fa iny ianao alleloia lasy Eli masy ianao mijonona zaho any Jordana fa hoe Elisy raha velona koa Jehovah ary raha velona koa ny ainao tsy andaonao mihitsy dia lasa nandeha izy lahy ary nisy 50 zanaky ny mpaminany nandeha dia nijanona tandrifiny teny lavitra teny anaramaso saika andeha ihany fa nijanona nisy 50 tamin'ireto zanaky ny mpaminany tamin'ireto mpianatra eny reto zany saika ary tafita ihany nisy 50 zareo nandeha dia nijanona tandrifiny teny lavitra mba nandeha ihany fa tsy nirosatra amin'ny farany nefa saika tafita saika nisy Elisa raiky amin'ny 50 tamin'io fotoana io saika nisy mpanao fahagagana faratampony raiky amin'ny 50 fa nijanona ny 50 za miteny anao na hijanona aza ny 50 ianao le anankiray mandrosoa alleloia tandrehany so dia hoe ianona ohatrany tsy mivavaka ntsony za koa hijanona ka za koa tsy andeha ntsony tsy lasa Elisa ianao raha vo zay lasa izy lahy kosa nitsangana teo amoron'ny Jordana io Jordana io no fetra mampisaraka io Jordana io no fetra farany zay mihoatran'io tafita io ny niveau eo amin'ny Jordana io ny niveau tonga ny olona farany tsy nanao ezaka mihoatra ny 50 lahy teo ireo 50 lahy reo nanatombo tamin'ireo zanaky ny mpaminany ireo zany karazana ohatry hoe ireo 50 lahy zany karazana ohatry hoe ohatrany tamin'ny andron'i Jesosy any nisy ny 70 lahy dia nisy ny 12 lahy dia mbola nisy ny 3 lahy alleloia reto 50 lahy zanaky ny mpaminany zany ireo zany le niveau ambony indrindra tamin'ny mpianatra Eli mba nandeha efa tonga teo ihany alleloia fa rehefa tonga teo amin'ny Jordana mamatazan-davitra sisa fa Elisa ry havana sany aran-joro tamin'ny Eli hiarika ny Jordana io Jordana io daholo no mahabloke ny olona eo amin'io Jordana io daholo no mijanona ny olona eo amin'io Jordana io no mijanona ny fahazaran'ny olona raha mijanona eo ianao dia mitovy amin'ny olona rehetrarehetra ihany fa raha sahanao ny oatra hijoro eo anoloana io ny fijoronao manoloana io dia efa finoana ngeza-be ao anatinao hoe za oatra ny tia izy ny vonina epitany Jordana izy ny vonina epitany Jordana fa ho ampiasain'Andriamanitra ianao ho mpanao fahagagana ny 50 lahy teo ny fetrany
mijanona nijoro teo Jordana izy ary ery izy zavatra iseho ao eo tsy maintsy misy zavatra iseho satria Jordana zany rano hatramin'izay nandeha tamin'ny tany fa eo rano tsy maintsy zany tsy maintsy misy zavatra ho atao eo ary eo amin'ny tsy maintsy misy zavatra atao io mila eo ianao. Alleloia. Jesosy efa nangana maty naseny nijanona daholo ny mpianatra rehetra fa mpianatra 3 ihany no netiny, Petera sy Jakoba sy Jaona. Tao amin'ilay zanakavavy ny Jairo rehefa niakatra tao ambony ny mpianatra rehetra najanona tety ambany fa izy 3 lahy Petera sy Jakoba sy Jaona nentin' Jesosy niakatra tao amin'ny efitrano ambony hanangana an'ilay vehivavy satria nahoana ireo manana niveau spirituel afaka mazaka finoana an'izany hoe manangana ny maty izany. Rehefa tao Getsemane Jesosy mpianatra rehetra nijanona tany fa izy 3 lahy Petera, Jakoba sy Jaona netiny androso mihoatra kokoa noho ny sasany mba eo akaikikaikiny eo mivavaka satria manindry fatany fa mahery ara-bavaka ireo. Alleloia. Ka rehefa manoloana ny Jordana eo ny tena iseho, eo tena isy fahagagana iseho. Tena Elia nandray ny kapotiny ka namalina azy. Mbola tsy hitany Elisy io ary mbola tsy nampianarin'ny Elia zanaky ny mpaminany io fa lesona vaovao be. Alleloia. Chapitrana lesona vaovao be. Rehefa mianatra isika zao Jesosy mpampianatra hitra lesona vaovao tsika aza mba absent ianao amin'iny fa sahirana ianao ny amin'ny fanadinana tsy lesona vaovao. Lesona vaovao be eto mbola tsisy nanao lesona vaovao navoaka avy any anaty sase. Alleloia. Ny masony zanaky ny mpaminany tsy ahita an'izay intsony satria efa nanapa-kevitry ny hijanona tazan-davitra sisa le Jordana fa ny olona afaka hitan'izany dia ny olona samihatrika eo amoron'ny Jordana. Elisa irery no sahan'izay teo Elisa zay lala ny lala moa izy navariny Elia amin'izay ny kapoty dia mikapoka ny rano izy ary nisaraka roa ny rano dia nita tamin'ny tany maina izy roa lahy sa hoe nita tamin'ny tany maina izy rehetrarehetra le 50 lahy ny manao tazan-davitra tsy mihita ny rano fa ny saniatrika teo no hitany rano. Mila mihita ny Jordana ianao aza mijanona tao androso na manoloana Jordana ianao eo mihitsy ny ahitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Sahia havana iny izy roa lahy kerena amin'izay zany eo amin'ny Jordana misaraka roa izany nandeha tamin'izany fahagagana izany olona roa lahy ihany. Aiza daholo ny sasany sa ny olona tsy sa tsy ahita fahagagana izany, ny olona tsy sa mandroso tsy ahita fahagagana izany. Misy fotoana raha avy ny herin'Andriamanitra tsapainy hatramin'ny farany mihitsy tena misy ranabavy zay diabetika sady marary fo dia mihinana fanafody izy vao tsy mihinana fanafody dia marary mivoto. Hitan'i Jesosy daholo le commentaire nareo reo amen ao am-ponareo reo dia nisy fifadikanana tamin'izay andao ianao esorina za hiala amin'ny fanafody ianao fa mihinana fanafody mandramaty andao etsika mivavaka io fa tsy possible io entina mivavaka manomboka androany hiditra fifadikanana tsika aza mihinana fanafody intsony voalohany indrindra tsy azony atao zany tsy mihinan-kanina izany contre ny toe-batany raha matompotra mpampisolo vava zay izy matahotra ny azy zay foana tsaka misy zavatra kely izy ahoana anina matahotra no misy zavatra kely izy dia tsy hina fanafody matahotra moa nataony anany efa tonga fa efa matahotra entina mbava manomboka zao anao hifady anina hay matahotra aza matahotra fa ajanony any an-trano ny fanafody tsy hivavaka izy hay matahotra nanomboka nifady anina ny ray andro tsy naninona dia anontany matahotra avy ndao ihany talata fifadikanana 7 andro mbola tsy naninona tonga ny alarobia tonga dia voto be ny tongony voto be daholo ny tongony sy ny tanany mahay matahotra io ary le izy tsy niozongozona ny finoana mpitondram-bavaka ary tsika mpitondram-bavaka tsy mahazo miozongozona ny finoana tsy maninona izany io laka misy nentina mavaka ihany mifady anina ahay matahotra voto be daholo amin'izay ny tonga izao manomboka mangana raha ianao ny eo amin'ny toerana hiteny venao andao inona fanafody amin'izay
efa nisy ary matao somariny alo aho so dia mba handeha amin'ny fahendrena rahalahy dia so dia mba omena fanafody any le olona foatrany lasa ngeza be le raha matoa tia ndao hitsoratra eo amin'ny Jordana fa raha miditsika ho hitantsika ny voninahitra Andriamanitra mila matanjatsaina ianao a io tsy vita fa zay za hijoro Jordana fa mila mijoro ianao matanjatsaina tonga ny zomana nomboka ny ena ry havana malala nanomboka ny ena ndray le mivoto be teo tsy hina fanafody a fa vavaka ihany nisy sabataniny fijorona vavolombena ny ena dao ny tongotra matana tsy matahotra tonga dia sitrana mandraky tiny androany tsy fantatra intsony moa efa tsy mpakita intsony fa taorina zay tsy ninana na vaingam-panafody ray intsony tamin'ny aretina ianao rehefa eo anoloan'ny Jordana ianao a mifidy ny ino tsy maintsy anehoan'Andriamanitra ny voninahiny ianao tsy voalasako va ozy Jesosy John 11:40 fa raha ino ianao dia hitanao ny voninahitra Andriamanitra so dia diso amantsy dia tsara ianareo eto io John 11:40 hoy Jesosy taminy tsy voalazako fa raha ino ianao dia hitanao ny voninahitra Andriamanitra sokatra ny rano ery atazan-davitra iny mpaminady diboka fa hoana izy mbola tsy hitatsika indray iny a hoy izy Elisa ka nareo tsy nanaraka nareo tsy nandeha za nahita alleloia nandeha tamin'ny maina izy reo lahy ary noho ny efa tafita izy reo lahy dia hoy Eli tamin'ny Elisa hitanareo amin'izay angatao zay tianao ataoko aminao dia mbola tsy misaraka aminao aho carte blanche ozy ranabavy chèque blanc ozy izy ranabavitsika Andramo za hitendry hoe carte blanche inona no ilainao inona no tianao angatao omeko anao tany alohan'ny Jordana mbola tsisy io fanontaniana io io fanontaniana io tsy tenenina amin'ny olona vao miainga mpanay Gilgala zay rehetra miôdiôdy inona tianao fa tonga dia ataoko aminao tsy io a ho an'ny olona sany atrika Jordana eny andafiny Jordana io fanontaniana io vao mipetraka ry avoko tianao ve ny anontaniany Jesosy andrany inona ny tianao ataoko aminao sahi miampita ny Jordana sahi mijoro eo alohan'ny Jordana manana finoana tany vao nanontaniana angatao io ny cadeau ho an'izay samy atrika Jordana io finoana io ry havana ilaitsika samy mijoro eo alohan'ny Jordana na dia efa tsy ino intsony ny olona ianao mino fa ny atao hoe mino dia mino zavatra tsy mampino mino zavatra efa tsy nohon'ny olona intsony izay ny atao hoe mino alleloia zao ny nangatahany ngezabe zany zavatra angatahany zany ary Elisa tsy nangataka zava-mora aloha fa Elisa nangataka zava-panahy ngezabe alleloia zao ny tenenin'ny Elisa ary tsy pio amin'ny baibolinao ty alleloia azafady ary hoe Elisa andininy fa sivintsika zao masiny ianao aoka ho anjarandroa amin'ny fanahinao mba ho aoka ny anjarandroa amin'ny fanahinao mba ho alleloia taitra be Elisa taitra be Eli satria zao mataitra azy tsy naposiny zay zavatra nangatahany Elisa zay angataka ihany ve tsika ry havana indray andro ozy izy zany zay hoe mitady restaurant zay mianakavy kely mba tia mandeha restaurant dia indray andro dia ozy aho matsy amam-pionina andeha hitady restaurant gasy aty aty amin'ity tanàna ty teo izy mampionina restaurant gasy zany kely dady efa hoanitsika efa ataoko ohatrany daholo ihany keo sisa zavatra gasy zany fa ndao mba mitady zavatra mbola tsy nohanina mihitsy alleloia za marina tokoa zay voanjobory ve tamomaly dia voanjobory zany ny andeo tety aminany fa ngely ohatra za zany tsy ohatra ny Elisa ay zareo misy restaurant gasy aty tsy nge ohatra rehefa restaurant gasy foany marina ihany ke zany raha masasaina mihitsy amin'le mijery anatin'ny mapy ao mapy sao aiza misy restaurant gasy mba andao reheritady hoe zavatra le mbola tsy nohaniny re mihitsy nohanina fa restaurant gasy rehefa hoanitsika foany zany ohatra marina ianao ka angataka ihany ve ianao dia mofo gasy ny angatahanao isika zao raha anao fety aty amindafy za zao tena tena hoe elabe tsy ny anjany raha manonaka
tena tsaiko mihitsy ohatry ny ahoana ny fitiavako-inona zany ramanonaka. Tena elabe mihitsy tsy hina ramanonaka sy mofo gasy. Te hinana mofo gasy ramanonaka io, ramanonaka tena tiako. Fa raha zao tsika nanao fety any Madagasikara, de ataovy ramanonaka angeny fety any, ny gasy anefa le ramanonaka. Fa ho antsika ty aza fa madika mihitsy hoe tsika ve hanao fety any Madagasikara, tsika tia ramanonaka de hanao fety tsika de ramanonaka no hoan'ny olona ao. Milongolongy am'izany ny olona. Fa raha tia ianao ny hanao fety de mitondra ramanonaka, halleloia. Fa tsy marina ve zany? Amen. Angataka ihany ve? De angataka omby sa angataka osy? Fa tsy ny ositra ahafahako mampisy an'ireo ve ny angatahako? Ary zany rehefa angataka ozy izy tsy angataka mitovy amin'ny anao a. Efa mba niaritra taty amby za Jehova ozy izy de zao. Zao Elia, aoka ny anjarandroa amin'ny fanahinao mba ho azy zany hoe x2. Halleluia. Ozy izy Elia, sarotra ny nangatahanao nefa azo atao. Halleluia. Ao amin'ny Jehovandriamanitra misy zavatra sarotra. Zao mandeha any an-danitra zao le havana de sarotra nefa azo atao makany. Tsy mora ny makany an-danitra fa nefa mampahery anao azo atao makany. Tsy mora ozy izy, sarotra nangataonao kanefa ty misy condition. Raha mahita misaraka aminao ianao de ho anao ihany zany. Fa raha tsy zany kosa de tsy ho anao. Ny dikan'izany mifantohenao manomboka eto. Eny zany zany dingan'izany. Eke mahatonga ana miteny hoe misy ty amitsiny ravana manao manamaivamaivana ty fandehanana ny an-danitra ty zao tsy mila zavatra be dia be. Mino fotsiny ianao de tonga any. Mino fotsiny ary ianao de tonga avy any. Zay aloha hitady zay ngamba mitady lalana sarotra. Amin'ny olona ohatry misy ascenseur mihitsy makany an-danitra miditra miaraka amin'ny rehetrarehetra zay momba anao, miditra de potserina fotsiny ny bouton de teny hoe 5, ny 5e étage lanitra fahadimy de miakatra. Fa miakatra tohatra io tsy mora io matoa misy ny latsaka an-dalana, tsy mora io. Aza miteny anao atsika zay mpanaraka eto tsy mora ny makany an-danitra nefa kosa azo atao. Ary raha tsy azo atao io ka efa midy, andaotsika tsy vavaka tsony. Ina moa ny ataotsika eto ry avana, tsika iza no afaka hoanitra sarotra be ohatr'izany. Fa matoa mbola ampanantenana de azo atao. Sarotra ny nangatahanao nefa raha hitanao mahita misaraka aminao ianao de ho anao ihany zany. Fa raha tsy zany kosa de tsy ho anao zany. Nanomboka teo amin'izay tsy nijerijery ninina hafa tsony Elisa. Mety miantso aho tsy ny mpizanaky mpamay ary Elisa ny ao ina vaovao mba mijereka any loha ty efa naina sarika any nareo io misy trondro ry misy tsy mifantoka amin'izany Elisa. Satria raha mifantoka amin'izany Elisa de tsy sanatry tsy mahita ny Elia de verimaina ny ditongotra natao lavitra be. Ary za miteny anao mpanjiny Jesosy, mpanjiny ny azo fijaliana, sao variana ianao ka miakatra ihany miakatra ianao tafatsaniny eto. Ho ny tenin'Andriamanitra mijery ahy de ho voavonjy anareo. Ny fijerentsika sy fibanjinantsika fifantohantsika amin'ny Jesosy ny hahavonjy antsika. Elia ngetika takan'i Jesosy, tandindon'i Jesosy ange Elia, ary Elisa de tandindontsika izay mpanaradian'i Kristy. Raha mifantoka amin'ny Jesosy tsika, ekeko fa miasa tsika isan'andro. Ekeko fa mahandro sakafo nareo ranabavy eo an-tokantrano. Ekeko fa maka-pianatra sy manao devoir mampianatra sy mampandro ankizy sy rehetrarehetra tsika. Fa mifantoha amin'ny Jesosy ianao. Halleloia. Ndao hifantoka amin'ny Jesosy. Ary raha mbola nandeha sy niresaka izy raha, de indro nisy kalesy hafa hitany Elisa ny fiaingany. De indro nisy kalesy hafa sy izovaly hafa nampisaraka azy raha, ary Elia niakatra tamin'ny tafio-drivotra ao any an-danitra. Ary nahita zany Elisa de niantso, nahita izy, rikakio. Eny kalesy ny Israely sy mpitaingo tsovalina de tsy nahita azy tsony izy. De ndraisy ny fitafiny fa mitriariny roa. Ary nalainy ny kapotiny Elisa latsaka avy teny aminy de miveny izy ka nitsanga teo amoron'ny Jordana. Hitany ny angahany Elisa
Eli. Ny dikan'izany anjaran-droa efa nazy. Halleloia. Tsy hitany tsony Eli, lasa Eli, tsy natahotra koa Elisa. Satria fantany izay inony. Fantany ny zavatra efa niraisiny. Tonga izao tao anatin'ny sainy Elisa, hitako ny nandehanany anjaran-droa. Finoana io manomboka eto anjaran-droa. Sao dia niraisiny tsy amitahotra. Izay nataony Eli dia ho ataony manomboka eo, saingy anatombo. Niraisiny kapotiny Eli, mijoro teo amin'ny Jordana izy, amin'ny finoana. Tsy nierikerika, tsy nianahana. Fa tonga dia izao no tenenina. Sady niraisiny le kapotiny Eli, le latsaka avy teny aminy ka nakapony tamin'ny rano dia izy, aiza Jehovah-Andriamanitra Eli, halleloia. Tsy Jehovah-Andriamanitra fotsiny, fa le Jehovah-Andriamanitra Eli mihitsy sao dia mbola misy hafa andry. Sao dia misy Jehovah hafa sandoka any, fa le Jehovah-Andriamanitra Eli bebe miteny. Andriamanitra ray any nivavahantsika rahalahy, za miteny anao. Tsisy Andriamanitra ray izany. Misy heriavan'Andriamanitra ny olona amin'izao fotoana izao e. Manaiky pastera mifokasikara. Misy heriavana amin'izao fotoana izao e. Andriamanitra ny olona manaiky mahita azy mitanjaka. Fa ny Andriamanitra Eli tsy ohatr'izany. Ary io Andriamanitra Eli io no nantsoiny Elisa. Aiza Jehovah-Andriamanitra Eli sady nikapohany. Ary nihetsiky Jehovah-Andriamanitra Eli ilay nanokatra an'ilay rano tamin'ny voalohany no nanokatra ny rano tamin'ny faharoa. Halleloia. Nanomboka teo, fantatritsika tsara, vakio ny tantara. Tao anatin'ny Baiboly fahagagana 8 nisan'ny fahagagana nataony Eli. Dia izao koa amin'ny Baiboly fahagagana 9 no voasoratra nataony Elisa ao anatin'ny Baiboly. 8 fois 2, 16. Tanteraka ilay anjaran-droa. Avy roa eny. Fa mbola niampy anankiray aza. Any am-Mpanjaka faharoa, mba niteniteniko anareo foana ity. Mpanjaka faharoa, 17, 1:20, maty Elisa. Ny Soramamy dia nanjaka ny Joaza sy Joasy zanany amin'ny Israely ary nampatesany Elisa. Dia maty Elisa dia nalevina. Fa rehefa tonga any amin'ny Mpanjaka faharoa, 17, 1:20, hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe, ary dia maty Elisa ka nalevina. Ary ny mpitoadiny Moabita nananika ny tany tamin'ny fitsingerenan'ny taona. Maty herintaona izany Elisa, nalevina herintaona, efa taolana. Ary nisy nandevina olona, dia izy nahita ireo mpitoady izy, ka dia natsipo ny taopasana. Tsisy an'ilay fotoana naovana ilay nino nahitranga Jesosy. Sady mijery tsirairay miditra tsirairay eo am-pasana dia mitomany, dia mijery an'ilay razana dia mitadidy dia mitomany. Tsisy fotoana naovana azy io. Reny ny mpalafika dia atsopazy fa tonga dia natsipo na hampalelo. Tonga dia natsipo ilay razana. Sao dia teny ny mpiara-manao baolina lava. Zay izany dia tsisy ohatran'io rahalahy mihitsy ny manao. Na olona tsy mahay baolina mihitsy tena izy anisan'ny sankany amin'ny fanaovana ity baolina ity, nefa moa dia niloza ny banga ny ekipa. Tonga indray ny ray aman-dreny mpianatra. Amin'ny ray aman-dreny mpianatra ireo dia izy ny hita ho tena mandray andraikitra hatramin'io te banga, nefa ny olana iray efa maty ingeravana misy indraindray. Ohatrany tsisy ohatranao rehefa maty. Raha te olona ianao mindrasana rehefa maty ianao tena mipotra daholo na ny zavatra tsy qualité anananao ary mipotra. Fa tena tsisy fotoana naovana an'izany. Reny ny mpitoady atsopazy tonga dia atao hitsoaka. Natsipo ilay razana. Ary rehefa natsipo ilay razana, ary nisy mpandevina ary nisy nandevina olona, ka indro nahita ireo mpitoady izy, ka dia natsipo ny taopasany Elisa ny faty. Le faty iny didy vao nitehika tamin'ny taolany Elisa ny fatindra lehilahy, dia velona izy ka nijoro tamin'ny tongony. Hitanareo tsy nisy navita fahagagana ohatran'ny Elisa tao anatin'ny Baiboly raha mbola mpaminany. Satria Elisa na dia ny taolam-balony aza mbola mahavita fahagagana. Izany ny anjaran-droa izany. Ry havana, dia teny aminao androany ety ampahamaraparana anazy. Etaetan'ny Elisa no lasa lavitra. Ny etaetanao io ihany no hitondranao any amin'ny tanjona. Manana etaeta ho ampiasain'Andriamanitra. Manana etaeta ho ampiasain'Andriamanitra. Jesosy ary amin'ny Jaona 7:20 dia niteny nanao hoe, Jaona, filazantsara ny Jaona
jaona 1:20 hoy tenaandriamanitra manao hoe minaran'i Jesosy azako aminareo marina dia marina tokoa izay mino aho ny asa ataoko no ataoniko ary hanao asa lehibe noho izany ary izy satria za makany amiray Jesosy nitsotra na tsy nangataka anjarandroa tsika raha mino azy tsika dia ny asa ataony nataontsika koa zao asa ataontsika izao ny asa nataon'i Jesosy mitory-teny manao délivrance mampianatra mitondra mbavaka intercesseur mamasina intercesseur zany manao intercession manao fahagagana manasitrana retina zao nge asan'i Jesosy ny asa raha izay mino ny asa ataoko nataony koa ary ianao lehibe noho izany ary izy inona ny lehibe noho izany nanangana maty Jesosy za aloha mbola tsy nanangana maty fa zao kosa tadidio fa manangana maty tsika mpanompon'Andriamanitra maty ara-panahy daholo nareo maty ara-panahy daholo tsika reto no nanirahan'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra anangana atsika tamin'ny fampatesana ara-panahy ary tadidio izao asa ataontsika izao ny manangana zavatra ray mora fa raha rava iny dia miverina manangana an'iny tsy mora may zao ny rova dia ahoana ny fananganana an'ilay rova ao any Madagasikara miverina tamin'ny loany ve na ny fanakary tsy tao intsony tsy mora ary mahatonga ny Jesosy tena hanao lehibe noho izany ary izy ny fahamarinana efa rava ary ny jiosy ihany nanomboka nandrava ny fahamarinana misy malagasy kely aty miverina manangana ny fahamarinana izay na dia ny jiosy azy efa nandrava azy na dia ny jiosy azy efa miomeme an'izany lalàna izany fa isika ireny andeha hitandrina azy asa lehibe noho izany manivy ianao ny anjarandroa mifikira asa vela tena fikiro amin'ny tanany Jesosy za Jesosy tena ampiasao ahy za Jesosy tena hatramin'ny farany ity Jesosy ary jerinareo ny zavatra nitranga enjana be mihitsy zany le nanosoran'Andriamanitra ny Elisa ny fahagagana tonga dia avy roeny ary zao tamin'izany fotoana zany nataon'Andriamanitra ho erema zany erema zany dia hoe voatokana ho an'i Jehovah masina ho an'i Jehovah na voaozina zavatra voaozina zany zavatra tsy azo kitihana erema ny olona anankiray rehefa erema eo anatrehan'Andriamanitra tsy azo kitikitihana fa teto nisy zazalahy nanany ihany ka izy sola ohatranazy zany Elisa eto tsisy volo fa eto ihany no misy ohatrany ohatra hoe le mpirany amintsika eo Henri Ratsimbazavy na le Abel Ratsimba le efa nilotomandry ohatr'ireny zany hito sao dia eto ihany no misy volo zao tena eniny ankizy miakarary ilay sola aiza moa izay misy an'izay teny zay eo azafady mpanjaka faharoa toko faharoa 9:30 ary dia niakatra avy tao izy ka nakany Betely ary noho niakatra teny andana izy dia indreo isy ankizy lahy madinika nivoaka avy tao an-tanàna ka nanankorazy hoe miakarary ilay sola ary nitodika izy ka nahita azy dia nanozona azy tamin'ny anaran'i Jehovah ary dia nisy bera vavy tonga dia nisy orsa anankiroa tonga avy any an'ala tonga dia namiravira ireo ankizy 2:70 hitanareo rehefa niositra tia men'Andriamanitra atsika tsy hapahantsika manao fahagagana ihany fa isika koa rehefa voaositra dia mahasarika an'Andriamanitra ny hafantaranao fa voaositra ianao izay manisy ratsy anao dia jereo akaiky ny fiainana ary za miteny anao fa ny olona dia matahotra an'izany zanaky dadarabe zany hoe sao dia latsahan dadarabe faratra nampampianatra ary iza ny dadanareo dadarabe 20/20 notinao fa dia tsy mila mijery kory ary tsara kosa ny fianarana ataony izay marina daholo tsara iny 20/20 teny dadanareo 20/20 ome matahotra ho latsahan dadarabe varatra dia 20/20 na dia ankizy tsy mahay aza zany efa miteny anao ny zanak'Andriamanitra mbola mampatahotra lavitra aza mpanompo sambotsy ny natahoranao manomboka izao
fa mpanompon'Andriamanitra sy olona mivavaka atahory aza manisy ratsy an'ireny. Melohan'ny iadivanao aman'olona nananao ady aman'olona fantaro fa raha mivavaka no ianao io, raha mpanompon'Andriamanitra no ianao io dia mipetraha. Fa ny olona iray rehefa hosoran'Andriamanitra, erema eo aminy, erema eo an-tanany, natokana ho azy, marary azy. Fa dia mivoaka ny bera anankiroa vavy, tsy hoe bera vai, tsy hoe orsa vai, fa orsa vai any anaty alany, nindray ny fanan'Andriamanitra, na miravira ireto zaza ireto. Hotahin'ny tompony itsika menakavy. Mino fa voarainao izay afatra androany izay. Na misy miteny hoe mijanona, dia miteny hoe mangina ianao, fizaha hoe tsy maintsy mandroso. Naran'i Jesosy ho tanteraka amintsika anie izay. Nizaniza nanam-pinoana tamin'izany teny izany izy teto androany. Dia nitsotranao izany olo izany handray avo roeny. Handray anjanandroa amin'ny fanahany Elia anie ianao. Ampiasain'Andriamanitra mihoatra noho ny apôstôly anie ianao satria ao am-ponao izany. Hita amin'ny fizarana fahatsapana ary tsika rehetrarehetra. Ity ny contre messenger. Raha misy aminareo voakasika, inona zavatra nakasika reo tanatin'ny toriteny. Rehefa tahaka izao farana ny toriteny dia manana fotoantsika olona roa na telo na ray izara fahatsapana dia angatahako izany olo izany mba hiditra, alleloia, dia izara fahatsapana izany olona izany. Ndao antsika piditra olona anankiray izay efa ato izy dia tahiny topary iaina, ranabavy iaina, izy no izarantsika fahatsapana. Raha inona no voankazo, inona no azonao zaraina androany iaina? Fahinto pastera dia fahintontsika rehetrarehetra mikasitraka na amin'ny fitenena dia mankasitraka zoky fahombiazana fitahiana pastera tamin'ny toriteny Mahombe nakasika be sy nampahery-beana ny toriteny androany hoe ilay ten'Andriamanitra teo hoe afaka mahavita mihoatra no Jesosy, afaka manao zavatra nataon'i Jesosy isika ary mihoatra no izy, kanefa mila manana-toe-po ohatra ny Elisa hoe manaraka an'Andriamanitra foana na aiza na aiza, inona ny zavatra miseho dia mijoro foana ary samy manao zavatra mihoatra noho ny hafa, samy afaka izany. Dia raha te ahita fahagagana, raha te ampiasan'Andriamanitra dia sady raha mijoro foana koa manompon'Andriamanitra dia lasa irena eo anatrehany. Dia tena nakasika be anazy izay teny izay hoe tsy azo kasikasihana koa sady mpanompon'Andriamanitra na miasa ho anazy miavaka. Dia mankasitraka nareo menadata amin'ny toriteny androany tain'i Jesosy daholo. Alleloia, mankasitraka indrindra ny ranabavy iaintsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana. Mahafinaritra be fizarana fahatsapana dia tahin'ny tompo dia maherezatra any amin'ny asan'Andriamanitra. Misaotra indrindra Jesosy amaly fity. Ndao rapiditra olona anankiray hafa indray tsika izara fahatsapana indray amin'ity androany ity ka raha efa ao izy dia ampidirintsika ary mbola tsy tafiditra, miandry kely tsika. Tafiditra ary izy tahiny tompo raha latojo inona ary mba azonao zaraina indray androany? Jesosy pastera dia mankasitraka anareo mianadahy amin'ny toriteny fa tena nampahery sady nampitsiriritra ilay toe-po any Elisa ny tena nakasika be anao hoe samy mianatra ihany, samy ny raha masy taloha ny etsedika hoe ireo mpaminany ireo ohatry hoe tena andalana tena fotsiny dia hoe anona fa hay hoe tena mpianatra ny Eli mihitsy izay zavatra izay koa tena nakasika be anao hoe mpianatra tely ihany ireo dia ny avahany tamin'ilay toe-pon'ireo mpaminany rehetrarehetra ireo izany tena nakasika anao hoe tena nipikotra izy tena nanana hetaheta tsy hoe izay nampianarana azy fotsiny fa tena nanana inisiativa, tena hoe nanaraka hatramin'ny farany nangetaheta teo ampiasan'Andriamanitra rehefa mitsinjo alavitra mihitsy izy efa fantany mihitsy hoe tsy maintsy ho azy mpianjaran-droa dia tena nakasika anao satria tsy zavatra toa dia eo ny olo fa efa mety nieritreretiny elaela mihitsy io dia vao teny izy Eli ina ny ilainao tonga dia teny izy anjara-by. Dia tena nakasika anao hoe ilay toe-po hoe tena nandroso dia mahafinaritra tain'i Jesosy dia mankasitraka anareo mianadahy. Alleloia, mankasitraka ihany koa any raha latojo tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay noentiny tamintsika izay.
raha mbola misy aho dia mbola mampandrosotsika ihany izany olona izany izara-patsapahana. Halleloia. Ndao ary. Halleloia. Ndao ary tsika hijery ampiditra olona ray indray mbola misy olona ray aorian'izay tsika dia eno hira mahafinaritra. Halleloia. Ndao ary tany topary tiana rakoto ary zaka anao avy hatrany ny fitenenana iny ary no azo nazaraina androany. Halleluia. Tahiny tompo ary nikasosoka kely fa mino fa henonareo ihany zavatra izay niteneniny teo misaotra indrindra ranabavy tiana rakoto ary zaka. Andriamanitra manankireposamana ane hamaly fitianareo telo menadazy ny zara-pahatsapana teto androany. Dia mahery zary dia tahiny tompo isika rehetrarehetra dia ataontsika ity hira ity. Halleloia. Halleloia. Dia ataontsika ity hira ity ho voninahitra Andriamanitra. Rehefa tonga malala an'Andriamanitra ianao dia erema eo anatrehany dia marary azy dia tahaka amin'ny anak'Andriamasony. Halleloia. Dia ataontsika ity hira ity ho voninahitra Andriamanitra dia aorian'izay tsika hivavaka sady halleloia sady hivavaka tsika no hivavaka ho an'ny firenena ihany koa. Mino finaritra daholo ary isika rehetrarehetra. From his heart.
Mena Jesosy, misotranao zay Jesosy malalany amin'ny fitiavanao anay, dera sy mankalaza ary manome voninahitra anao. Mankasitraka anao zay tompo malala ny amin'ny fitantananao anay. Lehibe sady tsara ianao Andriamanitra, ary ianao ny fidy anay Andriamanitra, natonga anay ianao Andriamanitra hoe mba hanao ny asan'ny zanakao koa zay, hanao ny asan'Andriamanitra. Alleluia. Voninahitra ny eo anao hatramin'izay dia mandrakizay. Penakaperan-tananao Jesosy zao asa fanompoana izao. Hitanao ny etaetanay Andriamanitra. Hitanao Jesosy ny etaetanay mba teo ampiasainao, mba teo mpanompon'Andriamanitra ho ampiasainao. Fa mangataka anjarany roa ihany koa zay Jesosy. Eo amin'izao fahatanorànay, amin'izao heri-tanjaka izao. Samy manolo teny izy any tokantrano any. Teny hoe Jesosy ny hery sy ny tanjako, ny fahatanorako, sy rehetra ananako Jesosy etoko anompoko anao. Halleluia. Ary rehefa etoko anompona anao Jesosy dia meo any anjarany roa. Fa tena mataoko ny asanao. Tena anokatra Jordan tsika ravana malala. Anangana maty tsika ravana. Anao fahagagany tsika. Alleluia. Raha ao am-ponao ny agataka an'izany, tenenio mba meo any toe-po, meo a Jesosy ny toe-po ny Elisa. Meo a Jesosy ny toe-po ny Elisa. Fa ny toe-po ny Elisa io le havana zao. Ny toe-po ny Elisa sisa. Ny tena hoe afahantsika mandeha amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Raha manana ny toe-po ny Elisa tsika amin'ny fanomponan'Andriamanitra, zany angary havana ny toe-po ilaina amin'izao andro farany zao. Le toe-po tsy mety miala. Betsaka ny zavatra mampisaraka amin'ny olona. Vo eny a Gilgala ny olona dia misaraka amin'ny Jesosy. Vo eny a Gilgala ny olona dia misaraka amin'ny Jesosy. Vo eny
eny a Gilgala ny olona, vo eny a Jeriko ny olona, vo eny a Jordan ny olona, dia efa misaraka amin'ny Jesosy. Vo mahazo valim-bavaka kely dia misaraka amin'Andriamanitra ny vo tonga eo a Betela dia misaraka amin'Andriamanitra ny programan'ny olona voatra. Ianao aza vela ho tahaka izany ry havana. Ianao aza vela ho tahaka izany. Aza mijanona raha tsy tonga eo a Jeriko, ary aza mijanona raha tsy tafipita amin'ny Jeriko. Ho tafipita amin'ny Jeriko ny ianao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ampiasain'Andriamanitra mihoatra noho ny hafany ianao, satria aminao ny etaeta. Misaotra Jesosy malala. Nahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Matoky sy mihintsy hoe Jesosy malala fa ianao any ampahomby anay tsirairay avy. Matoky Jesosy malala fa mitana pasoavanao momba anay rehetrarehetra, atonga anay ho mpanomponao, ampiasainao amin'izay ilainao anay. Misaotra Jesosy malala. Dia laza saotra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Dia tsy voalazaka ianao malala ny masoa, mihoatra lavitra anao izay maneritreretinay anay Jesosy ataonao ary. Dia vosisa tana fatrao amin'ny raha tsy afaka hitsaingo ka laha dia litera iray tao anatin'izao toriteny izay nafafy androany izao. Misaotra Jesosy io. Amen. Ivavaka tsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao, mpandrosotsika ny babitsika Erika, ivavaka ho an'ny firenena. Tamin'ny Jesosy pompopela dia tamin'ny Jesosy ihany koa tsika tsirairay avy dia mbola manatrika izao vavaka firenena amin'izao indray dia ary mivavaka sy Jesosy mbola misaotra anao indray izany. Misaotra satria mbola noho ny famonjam-ponao, noho ny pasoavanao, ny fitiavanao mbola nandrenesanay indray ny teninao tamin'ny androany ity. Mankasitraka Jesosy na ny fanomponao izay nampitondrainao ny teny, izay tena hoe mampahery mamy, teny mahavelo-panantenana tokoa ny teny izay nampitondrainao azy Jesosy. Misaotra anao izay satria matoa izay mbola mahareran-izany teny izany dia tena hoe tianao izay tena anana etaeta tahaka ny Elisy. Tianao izay tena hoe androso bebe kokoa amin'ny asa fanomponanao Andriamanitra. Ampianatra Jesosy amin'ny alalan'izany teny izany, ampianatra mba hanana etaeta, mba hanana faniriana lalina amin'ny asa fanomponanao Jesosy. Ka ndraikizay Jesosy aza velenao hisy fiala-maina eto amin'izao fandaharan'izao Jesosy malala fa tena hoe avidinao ato anatinay ilay anjara amin'izony tahaka ny menao any Elisa Jesosy, ahafahany manao ny asanao, ahafahany manao ny asanao bebe kokoa mihoatra n'izay mety nieritreretinay Andriamanitra, mety izay mety nieritreretinay sy takatry ny sainay taty anatinay taty dia ampitongo izany etaeta ty anatinay izany, ampitongo ny fitiavanay ianao Andriamanitra ahafahany manao ny asanao. Dia misaotra indrindra Jesosy satria tena hoe mahakasika loatra ny teninao izany, mahatombo anay amin'ny asa fanomponanao izany teny izany Andriamanitra. Dia fenoy anao izay Jesosy, tena mankasitraka anao izay Jesosy dia aoka tena hoe tena hitoetra ty anatinay izany teny izany ka amin'izato avy eny ahafahany mahazo ahafahany manatanteraka ny asanao satria efa nomenao an'ilay anjara amin'izony izay Jesosy malalo. Dia ankehitriny Jesosy hitondram-bavaka indray amin'ny firenenay. Tsisy miafina aminao izany firenena izany Jesosy malala, fa milanao mandretaetanao ka anirao mpaminany tahaka ny Elisa tahaka ny Elia Jesosy malala mba tena hoe andova ny olona tsirairay ao anatin'izany firenena izany, mba hanana etaeta ihany koa anao ny asanao Andriamanitra. Eny Jesosy efa be ny mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny firenena io, be ny kristianina mivavaka, fa mety mbola mety hoe tsy ampy ny etaeta Jesosy dia ampidinao anatin'ny vahoaka malagasy, ampidinao anatin'ny mpanomponao tsirairay avy ao Madagasikara izany anjara io izany Jesosy, ahafahan'izy ireo manao ny asanao, ahafahan'izy ireo mitoro filazantsara marina tokoa Andriamanitra. Dia tena efa vitsy dia vitsy amin'izao fotoana izao no mitoro ny filazantsara marina Jesosy, dia aparitao amin'izany firenena izany ny fahamarinanao. Tena hoe kasio ny vahoaka malagasy hitodika aminao, kasio ny vahoaka malagasy hamantsina anao Andriamanitra, hitady anao amin'ny fomba marina tokoa, tsy amin'ny filanjavatra na amin'ny fireharehana Jesosy, fa amin'ny fanetretena amin'ny fanaovana ny asanao. Dia taio izany firenena izany Jesosy, anjakao izany firenena izany Jesosy, fa feno aizina loatra ao anatin'izany firenena izany.
feno fanotrana dia saoty a feno ato dia saoty a feno tsy fandripa alemana Jesosy ny firenena efa milanao ny mpandamo, milanao ny mpitantana fiara, milanao ny mpanazava mpamonjy izany firenena izany dia mintsy matoky izay Jesosy fa tena hoe renao ny fitarainanay, renao ny fangatahana amin'izany firenena izany satria tena milanao izany firenena izany Jesosy malala dia apetraka feno ampelantananao izany vavaka izany Jesosy a ary isaorana ianao koa mbola nahavitany izao fotoana izao Jesosy malala satria tanteraka sy lavidavy eto ny fandaharana noho ny fitiavanao aminay tsirairay avy noho ny fahasoavanao Andriamanitra tsy avy aminay izany fahafaninao dia voninahitra ho anao iry ihany a. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra andalavavelikatsika eto anaty izay vavaka ho an'ny firenena mamy a. Mankasitraka indrindra dia Jehovah ne hamaly fitianao, mankasitraka antsika rehetra koa nahatrany hatramin'ny farany. Raha mbola songany amin'ny raolandra Jesosy ka tahiny tovelana soamatsara daholo tsika raha ny tokony ho izy dia tokony eo antsika rapitso manao teny roa satria Andramo ny tenako nandeha lavitra dia soanan'Andriamanitra tafody aloha ihany. Somary reradreraka kely ny voyage ihany nefa Andriamanitra nanome hery dia vita indray fandarantsika. Fa rapitso koa ny hariva ny après-midi dia andeha lavilavitra kely ihany koa. Ity aloha dia efa milaza hoe ny fandarana misy andrata aloha dia tsy hisy rapitso satria tsy ho tratra ny isian'ny fandarana misy andrata rapitso. Fa hiezaka isika mba hisy ny fandarana vavaka fiambenana. Sanatria moa tsy tratra dia manome fotoanareo amin'ny sabata maraina amin'ny 7 ora ao anatin'ny fandarana izy mirahalahy commencement akira sy fampitinana toetrera raha rahalahy Jonatana sy rahalatotso fa tsy Allemagne dia tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra. Aza adiny koa nefa fa amin'ny folo sasany amin'ny sabata dia miditra anaty Zoom isika ao anaty commencement mialatsiny ka raha nareo izay maniry hiditra anaty commencement dia mandefa message amiko ny sabata maraina dia ampidirina anaty Zoom amena lien nareo dia afaka miditra. Dia fitombavakatsika koa moa sy ny live ny fitombavaka sy ny toriteny manomboka amin'ny 2 ora sasany takamazatra amin'ny sabata. Teny roa izany mety isy ny fandarana rapitso mety tsy isy fa dia sanatria tsy misy samy mahery daholo samy tahiny tompo. akiradio.radio.345.com afahanao mbola beno nonjapeo akiradio dia tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra mahereza daholo ho an'Andriamanitra ny voninahitra misaotra anareo nahatrany hatramin'ny farany. Amen.